Ampito amin'ny tontolon'ny fandrarana isika manolotra vahaolana ho an'ny fanondranana entana makany ivelany ny COA na ny Centre international d'opportunité d'affaires de Madagascar efa manomboka misokatra amin'ny varotra irasam-pirenena tokoa mantsy isika amin'izao fotoana izao taorian'ny fandalovan'ny krizy teto Madagasikara fanadajina hoentin'ny rotsy rakotiny ireny eo amin'ny sariny mamy rasoana eo. Anisan'ny mbola sakana goavana ho an'ireo tantsaha eto an-toerana ny fanondranana entana makany ivelany na dia maro amin'izy ireo aza no mikasa ny hanao izany mba hahazoany tombony. Anisan'ireo tambazotram-barotra iraisam-pirenena izay manana ny traikefa sy ny fomba entina hanampiana ireo tantsaha mikasa ny hanokatra lalana ho an'ny fivarotana entana makany ivelany ny CIOA na ny Centre international d'opportunité d'affaires de Madagascar. Natsoin'izy ireo hoe fanondranana entana ho an'izay tsy mbola mahay izany ny tohitra izay natokana ho an'ireo tsy mbola nanao izany fanondranana entana izany mihitsy. Amin'ity taona ity zay dia manao an'ilay tolotra anankiray satria miverina zany zao ny amin'ny fitantandalana Madagasikara hanao relance économique tsika dia misy an'ilay atao programme PER zay atao aminay na hoe programme d'appui institutionnel pour la relance économique zany hoe ahoana ny fomba hitondrana ny mpiantsehatra rehetra eo amin'ny sehatra ny fandrarana varotra ny vokatra ny ivelany. Dia ny tolotra izay atolotray androany dia ilay atao hoe export pour les nuls fa maninona moa satria zao ny olana eto Madagasikara mahatonga ny rehetra tsy hahafahan'izy ireo mivarotra ny vokatra ny any ivelany dia voalohany tsy haiko ny teny anglisy na ny teny frantsay zay tsy hainy tantsaha zay dikan'izany dia manome olona hafa izy hivarotra ny vokany. Ohatra raha ny fivarotana tsaramaso anankiray zao mety ny kilao mety 800 any Potiny any Morondava ohatra fa amidiny efa izy io mety any amin'ny tsy haiko 4,000 sy 1,000 any ivelany. Ny tantsaha zany tsy midiokan'izay vokatra izay tombontsoany ny vidiny iraisam-pirenena zay. Amin'izao vanim-potoanan'ny firosoan'ny firenena amin'ny fivoahan'ny krizy izao indrindra dia efa manomboka misokatra ny lalana eo amin'ny fifandraisana amin'ny any ivelany. Izany indrindra no isan'ny nampahafantarin'ny CIOA ny mpamokatra fa afaka manampy ary manamora ireo dingana tokony atao amin'ny firosoana amin'ny fanondranana entana izay tena be mpitady any ivelany toy ny lavanilina, ny jirofo, ny tsaramaso sy sisa maro samihafa isika. Afaka manao izany avokoa na ireo manana traikefa na tsia.